faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'izao alina mangina izao. Ry havana, anio dia alahady 1 volana Aogositra 2022 ary efa ho amin'ny 12 ora alina izao atia Eropa. Iny tompoko, maro be ireo teny izay asain'ny fanahy masina zaraiko fa tena tsy voazarako avokoa izy ireo, ary tena matahotra an'Andriamanitra aho raha mbola manao vazivazy ny asany, satria Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana, na dia mpanompony ara ny tena dia mbola mananatra foana Andriamanitra, ary rehefa mananatra izy dia tsy zakantsika olombelona izany. Ry havana, ampahery anao foy aho ary mangataka aminao koa izara amin'ny olona na iza izany mba ampahery ny tsiraray avy, satria efa tena efa akaiky Jesosy, ary fotoana tsy atoritoriana ara-panahy intsony izao, fa mila mifoha isika mijoro mizara manambara ny fahatsaran'i Jesosy ary miomana tsara mba ho tafiditra any an-danitra rehefa tonga ny andro ialantsika ity. Tsy haintsika izany na raha alina na raha pitso na mbola afaka fotoana elaela, fa tsy maintsy ho tonga izany tompoko. Ka manasanao aho hiarivavaka amiko alohany izarako ny teny fampaherezana foy antsika tsiraray avy izay nomeny fanahy masina anykeo. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao ary manajanao Jesosy. Ianao Tompo, ilay Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aromandrakizay. Ianao ilay ho avy Jesosy eo amin'ny rahoan'ny mpiakatra anay, ary raha ohatra ka tsy voaomana izahay dia tsy ho tafiditra any an-danitra Jesosy, ka mangataka anao ampahery anay tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanahy masinao, satria ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao irery ihany. Ka mangataka anao fanahy masino hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao koa aho Jesosy, aoka ny ranao andrakotray sy ny asanao ary ny olonao tsiraray avy Jesosy izay manaradia anao, Tompo malalo tany izay efa tsy mahatananao. Anao rery ihany ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana, anykeo maraina raha nivavaka aho dia tao aorianan'ny fivavahana dia nisy teny nomeny fanahy masina ahy. Ny teny nomeny ahy dia ny nampahafantarany fa efa kely sisa dia ho avy ny Tompo, ary ny fanamboaran'Andriamanitra ny tany indray ho vaovao. Tena hoe nampahafantarany fanahy masina zany fa isika dia hiala ety ambonin'ity tany ity, ary tena nampahafantarany tsara mihitsy fa ity tany ity dia ho amboarina ho tonga vaovao. Izany hoe ho ravana aloha zany ity tany ity izay efa mazava tsara ao anaty Baiboly, dia rehefa avy eo ho vaina ho vaovao ity tany itoerantsika ity. Ry havana, teo raha mbola nieritreritra hoe ho ataoko izao ve ilay video sa tsia, dia ny fanahy masina nanome verset ahy, izany hoe mila atao zany ilay video. Alohan'ny hamakiko an'ilay tenin'Andriamanitra nomeny fanahy masina dia efa andro vitsivitsy izay ry havana, dia efa nampahafantatra koa ny fanahy masina fa isika olombelona, mangataka aminao hiaino tsara, isika olombelona raha mikipy isika dia mahatsapa isika fa tsy zavatra hitantsika mihitsy.
ny olona jamba moa zany ialako tsiny indrindra tompoko satria tsy mahita. Fa isika izay mbola manana maso mijery zany, raha mikipy isika dia tsisy zavatra hitantsika intsony. Azavaiko anao avy eo ny tiany tompo nambara tamiko tamin'izay. Ary isika koa rehefa miha lehibe, ny taona zany miha mitombo, satria za zany no nampahafantarin'ny tompo an'izay dia mila ho ampahafantarina anao koa. Satria zany rehefa mamaky baiboly aho dia mila manao solomaso satria tsy mahita firy intsony zany ny maso raha vao kely zany ilay soratra. Ary koa zany rehefa mitondra fiara ako dia rehefa alina ny andro dia tsy tiako firy intsony ny mitondra fiara. Nefany teo aloha dia tsy nampaninina ahy izany, satria ilay maso dia mbola tsara ary mahita tsara. Fa noho ny taona me mitombo dia manomboka sadaikatra ny amin'ny maso manomboka tsy mahita firy rehefa alina ny andro ka mitondra fiara, na koa rehefa mamaky baiboly dia tsy maintsy mila solomaso. Ry havana, ny tiany tompo ampahafantarina antsika amin'izany dia isika tsiraray avy ho avy ny fotoana ikipiny ny masontsika ary tsy ahita intsony. Izany hoe ny zavatra rehetra izay hita maso, ny zavatra rehetra izay hita maso hitantsika izao dia ho adinoantsika tanteraka izany. Amen. Satria tsy maintsy ho tanteraka izany tompoko. Rehefa ho faty isika dia na inona fananantsika, ny arenantsika, na vola io, na volamena io, na trano io, na inona tompoko dia tsy atondra isika na dia tapaka fandraitra iray aza. Ry hava malala amin'ny tompo, tena tiantsika Jesosy ary tena tiany isika ho tonga saina isika tsiraray avy hiomana, hitandrina ary karakara ny tranontsika izay hovatantsika rehefa vita ny fandalovantsika ety ambonin'ny tany. Satria tompoko tsy maintsy hiala ety isika na tiantsika na tsy tiantsika. Na mino an'Andriamanitra ianao izay miaino anay eto na tsy mino an'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka amintsika tsiraray avy izany. Na manan-karena be toy inona ianao na mahantra ianao dia tsy maintsy ho tonga amintsika tsiraray avy ny fahafatesana ary tsy maintsy tonga eo anatren'Andriamanitra isika tsiraray avy ary tsy atondra na inona. Ry havana, ny teny izay nomeny fanahy masina dia tena mifandray amin'izany. Ho vakiantsika ny ao amin'ny Mpitoriteny 5 ny 5 sy ny 4 ihany. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay tia vola dia tsy ho voky vola, ary izay fatra-pitiarena be dia tsy ho voky ny fitomboan-karena, zava-poana koa izany. 4 Toy ny nivoany mitanjaka avy tany an-kibony reniny dia toy izay ny aviany ihany no iverenany. Tsy hisy na inona hoentin'ny tanany ho valin'ny fisasarany. Amen. Ho vakiantsika koa ny eo amin'ny 7 eo amin'ny 9 eo akaiky eo ihany. Ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho an'ny sakafony ihany, nefa tsy mety afa-po ny faniriany. Amen. Ry havana, isika izany dia tokony mitandrina, satria raha ohatra ka olona tia vola dia tsy mety ho voky vola. Ary raha ohatra olona tia harena dia tsy ho voky ny fitomboan-karena mihitsy izany.
Izay no mahatonga hainy teny teo hoe mila antsika mitandrina tsy miay izao fiainana izao satria ho avy ny fotoana hialantsika ety. Ary eo amin'ny 5:40 dia manambara le hoe tsy hatondra na inona isika satria isika nivoaka mitanjaka avy tao anatin'ny kibon'ny renintsika avy isika tsiraray avy. Ary tahaka ny nivoantsika tao anatin'ny kibon'ny renintsika ihany isika nitanjaka dia toy izany ihany koa ny hialantsika eto ambonin'ity tany ity. Eny ry havana, ny olona rehefa maty dia karakaraina, ampandrona ny razana, ampanaovina akanjo, ampanaovina zao, nefa nene tsy hitany intsony izany satria iny olona maty iny dia miverina tahaka ny teo aloha ihany. Miverina tahaka ny voahany tao anaty kibon'ny reniny ihany. Dia isika koa dia ho toy izany. Na tiantsika na tsy tiantsika aza. Eo amin'ny 9:7 izay novakiantsika teo dia manambara hoe ny fisasarantsika rehetra izany ny olona rehetra ambonin'ny tany dia ny afaran'izany ene dia ho an'ny sakafo ihany. Matoa ny olona tsiraray avy, isika tsiraray avy miezaka mitady vola dia ho an'ny isakafoanana zay. Mba ivelomana satria raha tsy mihinana dia maty. Nefany araka ny tenin'ny Solomona eto dia tsy mety afa-po ny faniriantsika olombelona. Tena tsy mety afa-po isika olombelona. Ovakiantsika farany ny ao amin'ny Matio 9:9 ny 7:10. Efa haintsika tsenjery ary io tenin'Andriamanitra io. Matio 9:9 7:10 ka hatramin'ny 1:20. Ovakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza miarerena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Fa miaria arena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Fa izay itoeran'ny arenanao dia ho any koa ny fonao. Amen. Ry havana, aoka isika hiarerena amin'izay ho antsika any an-danitra. Satria tompoko, ity tany ity dia ho rava, ho potika tanteraka. Tsy zavatra ho tavela eto amin'ity tany ity, fa tena ho potehan'Andriamanitra tanteraka ity tany ity. Raha mijery ny zavatra miseho eran-tany isika dia efa manomboka izany, efa nanomboka hatry ny ela izany. Izay no nahatonga ny fanahy masina mampitandrina antsika. Araka ny teniny ihany keo hoe ny fanamboaran'Andriamanitra ny tany indray ho vaovao. Efa kely sisa dia ho avy ny tompo. Rehefa ny tompo isika dia azy irery ihany. Enganie, ka tena hiala tanteraka ianao amin'ny fiahiana izao fiainana izao. Izany hoe fanangonan-karena na fitiavana zavatry ny tany, na fitiavana izao tontolo izao. Satria araka ny teneniko teo fa rehefa tonga ny fotoana ikipin'ny masontsika dia vita izay. Tsy zavatra ho hitantsika intsony, na ny fananantsika rehetra, na ny baiboly izay ampiasaintsika isan'andro aza raha mpanompon'Andriamanitra ianao, na ny ankonantsika aza dia tsy ho hitantsika intsony. Fa isika sy ny tompo no hifanatrika amin'izany. Efa vonona ve ianao tompoko hifanatrika amin'Andriamanitra? Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao dia fotoana izao, aza mangataka andro intsony, satria raha mbola misalasala ianao tompoko ka tsy vonona andray an'i Jesosy ianao, fa mbola mitohy miarerena sy miazakazaka amin'ny fahadalana foana, dia raha tonga ny fotoana ikipin'ny masonao dia ny anjelin'ny Satana no miandry anao, isitona anao ho any amin'ny afobe. Mara zany ry havana.
tsy fampitahorana izany fa zavatra marina izany. Aoka isika hiomana iaona amin'Andriamanitra. Raha vonina ianao andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia mbola tsy tara ianao. Afaka mamerina izao vavaka izao ianao dia ianao ny tompo. Raha vonina tanteraka ianao ka hibebaka hiala amin'ny ratsy rehetra dia ianao Jesosy. Ary ao aorianan'izany dia mila ianao atao batisa amin'ny ranobe tahaka ny nataon'i Jesosy. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Afaka mamerina ianao ny vavaka izay ataoko raha vonina andray an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy anao. Ray malalo, misaotra anao aho satria tia ianao ary mbola famindraponao anio satria mbola velonainao ka afaka miverina mibebaka eo anatrehanao. Misaotra anao Jesosy nanolotra ny tenanao ho ahy teo ambony hazo fijaliana ka ity aho tompo mifona mibebaka eo anatrehanao ny amin'ny fahotako rehetra Jesosy. Mamelahy fa mpanota tsy mendrika aho. Diovy aho ho afa-keloka Jesosy. Mamindrafo amiko. Jesosy malalo, anio dia fantatro fa ianao irery ihany no mpamonjy afaka manavitra ahy. Ka mandray anao aho Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainako manomboka anio. Midira atampoko Jesosy. Sokafako anao ny varavaran'ny foko tompo. Midira atampoko. Manjaka ato anatiko ianao. Raiso ho anao ny fiainako manontolo. Aoka aho mba ho isany ireo zanakao. Soraty ao anatin'ny boky ny fiainanao Jesosy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao ahy. Ianao no tompoko sy mpamonjiko. Fenoy ianao aho fanahy masina. Tario aho, ampianaro aho satria tsy mahay manao na inona. Misaotra anao ray satria mbola namindra fo tamiko ianao. Dera ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay tory. Amen.